Ravana malala mpifaliana trano azontsika miona toy zao fa mpizara mofinaina iain'ny tenin'Andriamanitra ny koa zay ambarany antsika amin'ny tian'ity indray. Koa dia ho aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana efa n'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Talata 2 Jolay 2022 imajinantsika no hevitra manao hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah, efa nandinika ianao ka mahalala, ianao mahalala ny fipetrako sy fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha aho na mandry, ary fantarao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah, manodidina eo voako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga loatra zany, eny avy loatra ka tsy tratro. Amen.
andeha hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra mpandahatra ianao, ary tsy misy manakana anao anao zay tianao noho ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy miaro anay mandrakariva ianao. Misaotra anao zahay ny amin'ny fandaminanao amin'ny fiainanay, fa afaka mivelona amin'ny finoana anao ary mijoro vavy olombelonao koa amin'izany. Midera sy mankalaza amin'ny voninahitry narinao masina izay Tompo, ary dia mahatsiaro ny tenanay koa manoloana izany fahamasinanao izany. Fampanoty izay, diso izay, koa mifona aminao, mamela ny helikay, mamindra fo aminay. Fanamasino, midira ty anatinay raha isiaino sy andray ny hafatra tsara avy amin'ny mofinaina omenao anay izay. Mitenena Tompo, fa vonintenanao izay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 4, ny 1:7 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary raha tsy ino izany famantarana roa izany izy, na iain'ny feonao, dia hakarana avy ao amin'ny ely ianao, ka hidinao amin'ny tany maina. Ary izay raha nalainao avy ao amin'ny ely, dia ho tonga rà eo amin'ny tany maina. Ary Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo, fona aminao aho, olona tsy mahay mandahan-teny aho, na hatrany aloha, na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao izao aza, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Ary hoy Jehovah taminy, iza moa no nanao ny vavan'ny olona? Ary iza no mampahamoana, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba? Tsy izaho Jehovah va? Koa ankehitriny dia mandehana,
fa izao ny fomba ny vavanao ka noranao zay ho lazainao. Fa hoy izy, Tompo, fona aminao aho, irao zay tianao irahana. Dia nirehitra tamin'ny sesy ny fahatezeran'i Jehovah ka hoy izy, tsy ao ihany va arona le vita rahalanao? Fantatro fa mahay mandahan-teny izy, ary indro koa avy hitsenanao izy, koa rehefa mahita anao izy dia ho faly ny fony. Dia hiteny aminy ianao ka noloteny azy, ary zao homba ny vavanao sy ny vavany ka noranareo zay ataonareo. Ary izy hiteny amin'ny olona hisolo anao, ka dia izy no solo vavanao, ary ianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy. Dia hoentinao any an-tananao io teny io, zay anaovanao ireo famantarana ireo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy, ilay fiadanana zay omeny antsika, aranantsika zany tokoa fifaliana, fandriam-pahalemana ao am-po. Nofinaina ny vakina tamintsika teo, Exodosy 4:7-7 dia ahitantsika ny Mosesy iran'Andriamanitra andeha hanafaka ny zanak'Israely eo ambanin'ny fanandevozan'ny Egyptiana. Zany ny tantaraina amintsika eto. Ary antsika tsoahana amin'izany fa Andriamanitra raha mifidy olona hiarasa aminy dia zao, tsy olona tonga lafatra ny fidiny. Zany revana ny tazana eto. Tsy olona tonga lafatra ny fidiny, hitantsika ny 9:10. Dia zao ny tenin'ny Mosesy, Tompo, mifono aminao aho, olona tsy mahay mandahan-teny aho, na hatrany aloha na hatramin'izao, fa votsavava tsy miadam-piteny aho. Hitantsika amin'izany ry havana. Fa na dia Mosesy ihany aza dia nahalala fa olona voafetra sy mana fahalemena. Tsy hoe fahotana akory no tiana ambara eto fa zao fetra. Ary izany no nahatonga azy mihevitra fa tsy antonona azy na tsy tokony anotoa azy no hiara-iasa amin'Andriamanitra hitondra fanafahana ho amin'ny mpiray firenena aminy. Atao te hilaza mihitsy azy Mosesy fa hoe somba diso fifidy olony ny Tompo. Ianao na dia voafetra azy, ilain'Andriamanitra foana. Zany ry havana. I Jesosy rehefa nifidy ny mpianany anie dia olombelona voafetra koa e. Ary zava-dehibe zany. Ianao koa olona voafetra ianao kanefa nifidian'Andriamanitra. Tsarovy zany. Manarak'izay ry havana ambara eto dia zao, rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa miara-miasa aminy, miara-mandeha aminy dia zao ombany sy ampiny. Zany koa hitantsika amin'ny 9:4. Nasehon'Andriamanitra mazava tsara mihitsy anefa eto fa tsy diso fisafidy velively izy. Ary matoa nenteva tamin'ny Mosesy ny safidiny dia satria fantany fa avety zany Mosesy. Hita eto fa nahatezitran'Andriamanitra mihitsy azy zany fiahotraotran'ny Mosesy zany. Na izany aza nefa dia hiahitan'Andriamanitra vahaolona hatrany satria nomeny arona nampy amin'ny Mosesy. Mahazo mahatoky tanteraka sika ry havana. Fa rehefa manankeran'Andriamanitra sy omeny vahaolana ihany koa, fa tsy havelany hiady irery akory. Ary zava-dehibe no zontsika mandray izany. Tokony hoe ny Jesosy ny mpianany ny fombany azy ireo, ary ho anao koa zay vonanao ny asan'ny Tompo, handray izany ka azonao mahefa be amin'ny asan'ny Tompo. Mahefa be ry havana. Nifidian'Andriamanitra ianao, na dia tsy tonga lafatra aza, tadidio izany. Fa rehefa miara-miasa aminy ianao, miara-mandeha aminy ianao, ombany sy ampiny. An'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny hamofinaina ny meno anay izay milaza fa tsy olona tonga lafatra ny fidinao, kanefa dia ombanao sy ampinao amin'ny fiara-miasa sy fiaraha-mandeha aminao. Mivavaka aminao zay amin'ny asan'ny menao anay, ivelomanay, amelomanay ny ankonana ny menao. Koa ampandresio sy arovo mandrakarivo izay Tompo, ny amin'ny orinasa anay izay atao ny ao amin'ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa anay koa, petraka am-pelantananao zany. Tompo, meo aso ireo mitady zany. Mivavaka aminao ary zahay, ho andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao, hanendry ny rofo sy ny aretina rehetra, atoany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo marivo-sokiolona sy sahirana. Mitasianay amin'ny hazakazaka ataonay, ka ampahirezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay. Io ny fianarana, ny fitiazana atao rehetra. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avoto zay aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay vavahanay no angatahanay izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampianao anay manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy ary nasazy ao anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana ny tsodrano atolotra anao, hanome hery anao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, ary atokisanao azy fa momba anao izy.
hitasy arano ny tompo, hijeranareo amin'ny kahoram-poany ny tompo ka hiantra anareo, arainareo amin'ny kazavam-poany ny tompo ka meanareo fiadanana hatramin'izao ndraiky ao mandrakizay mandrakizay. Amen. Deo n'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.